Ratsarivona dia nisy ny lozam-pifamoivoizana teny amin'ny lalan'ny bypass igny ny 17 ny volana marsa lasa teo noho ny fangatan'ny mpiaro ireo toriana nefa dia nahemotra amin'ny 17 septambra ny fitsarana izay raharaha izay. Ahemotra amin'ny 17 volana septambra ho avy izao indray ny fitsarana ireo voapanga tamin'ilay lozam-pifamoivoizana namoizana ny ainy Zafimily Maxime ilay tovolahy 20 taona teny amin'ny lalana bypass ny 17 marsa lasa teo. Famonoana tsy fanahiniana no ny ampangana olona telo. Tsy tanteraka indray anefa izany fitsarana izany androany noho ny fangatan'ny fanemorana nataon'ny mpiaro ireo toriana. Indroa angamba zay raha tsy diso nihemtra dia nahemtra indray amin'ny 17 septambra zao. Ka ny fahitana azy zany ohatran'ny hoe misy lafiny teknika ihany aloha fa zareo avy amin'ny mpanohy dia mpiaro an'ilay toriana no mangataka ilay fianarana lava zao. Eny mitombona aloha satria ny antony nahatonga an'ilay tsy naharaikitra an'ilay androany manko tsy tonga ry zareo amin'ny assurance mama. Ilaina koa nefa ny présence ny assurance mama satria misy an'ilay hoe civilement responsable présent ny assurance mama. Tsevina fa ankoatra ity fitsarana ity dia mbola hiakatra eny Anosy indray ireto voapanga ireto amin'ny roa aogositra ho avy izao. Resaka fandosirana sy tsy fanampiana olona amina ratra indray anefa no hiampangana azy ireo amin'izay. Tonga teny amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy nanatrika ity fotoana ity moa ireo akaiky any ity raharaha ity.